Salama, androany indray tsika ato amin'ny parc Tsimbazaza misy atsika dia hiresaka momba ity valan-javaboary ity tsika, tsy ireo biby fa ny tantara momba ity sy ireo zavatra tsara ho fantatra momba ity valan-javaboary ity no resahantsika ao anatin'ity vidéo ity. Dia raha ankafizinao zany dia arao hatramin'ny farany. Dahoary! Raha ny tantaran'ity valan-javaboary ity tamin'ny taonjato faha 20 efa nisy izy. Tamin'izany moa izy mbola tsy valan-javaboary fa toerana masina. Dia teto amin'ity plasy eto misy antsika eto ny fanaovan'ny andrianam-pomerina ny tamin'izany tapo-masoandro. Inona moa ilay tapo-masoandro? Rehefa misaona ny fianakavian'ny andriana dia rehefa vita ilay fotoana isaonana dia mamono omby eto izy mandrehatra afo manodidina an'iny farihy io dia rakotra setroka ilay toerana. Dia amin'izay mizara omby, mizara manao ohatra karazana fety kely izy rehefa vita ny fisaonana zany. Ny 10 novambra 2027 no nisian'ny tapo-masoandro farany teto amin'ity toerana ity. Raha ny tantaran'ity farihy ity indray dia tamin'ny 2019 tamin'ny andron-dradama izy no nanitatra an'ity mba handronin'ireo miaramila zany, satria isaky misafo an'ireo miaramila tsy hoe misafosafo fa ohatran'ny hoe mitsidika mijery an'ireo miaramila izy dia maheno fofona. Dia alohan'ny isafony an'ireo miaramila zany dia nasainy mandro aloha zay vao mangy an'ireo miaramila. Dia rehefa ny ambony mpanjaka radama voaloha dia mbe miasa ny ranavalana voaloha izy. Dia ity mpanjaka ity moa zany be dia be ireo andriana nanohatra anazy. Dia ireo nanohatra anazy rehetra ireo dia novonoina. Ny fomban-drazana moa zany dia tsy azo alatratra ilay andriana reny, fa ny fanaovan'ny ranavalana anazy nentiny tato amin'ity farihy ity dia nitseporiny tao. Dia mety hoe mbola ao zany ilay tao mandry zareo na ohatr'izay. Ity trano gasy tazantsika aoriana ity indray dia trano nitoeran'ny Rasantsy tamin'ny taona 1990. Taoriana izany rehetrarehetra zany tamin'ny taona 520 dia i Edmond François no nitantana an'ity toerana ity, tohanan'ireo akademia malagasy sy ny gouverneur généraly Olivier ny nanokafana an'ity toerana ity ho jardin botanika ary anisan'ny toerana sy zaridaina lehibe indrindra teto Antananarivo ity toerana ity. Taona taty aoriana izany hoe tamin'ny taona 537 dia lasa parka ity toerana ity tao aorian'ny fangatahan'ny Musée National de Paris. Parc botanika any Tsimbazaza dia ahitantsika karazana zavamaniry tsy hita afa-tsy eto Madagasikara koa atao amin'ity valan-javaboary ity.
dia toy izay a dia antsika tato amin'ny parka Tsimbazaha dia aza adino a ny sabonina mba hanohanana amin'ny pejitsika dia mizara ity vidéo ity koa amin'ny namana ary mametraka commentaire hoe ohatriny ahoana fahitanareo an'ilay izy dia afatra farany a ho antsika rehetrarehetra aza adino a ny mandeha voyage.